projet de construction ou de rénovation, Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tinao am Blue Line TV am vidiny Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava amintsika ny magasin Vista apitan'ny Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tao anatin'ny fitsenana ny taona 2024 samy nanana ny fomba ny andrasany sy nankalazana izany ireo toeram-pilanonana sy ireo vahoaka teto an-drenivohitra. Arahana ao anatin'ny fampalalam-baovao ireo toerana ny tsidihan'ny mpanao gazetin'ny Cool TV FM. Ambony tany malagasy tsy maharaka fitsaboana eto Madagasikara. Ny fahalafosan'ny fanafody isan'ny mahatonga izany raha ny fanazavana azo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitoy ny fihetsiketsehana ataon'ny vahoaka ao Iran manohitra ny fiakaran'ny vidim-piainana na nisy aza ny antsoavy izay nataon'ny filohampirenena Hassan Rouhani. Mahery ny folona moniainy vokatry ny fifandolana araka ny tatitra vojimaika. Na dedinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Lafinaritra tompoko vavitratry ny taona vaovao fanisan'andro Gregoriana dia mirary soa sy fahombiazana ary fahasalamana amin'ny ity taona vaovao ity toraka izany ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovao an'ny Cool TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana TNTV Ratsoa. Nanombotsika ny vaovao amin'ity alina ity tao anatin'ny fitsenana ny taona 2024 samy nanana ny fomba ny andrasany sy nankalazana izany ireo toeram-pilanonana sy ireo vahoaka teto an-drenivohitra. Arahanao anatin'ity fanadadehana manaraka ity ireo toerana tsidihan'ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV FM tamin'ny aliny 1 Desambra 2024 ifony alatsinainy voalohan'ny volana janoary 2024 narindrarandrianomana. Ny aliny 1 Desambra, maro ireo olon-tsotra no nisafidin'ny voaka tetỳ Analakely na ny ala voloteny an-dalambe, na ireo ankizy na ireo lehibe, samy nahazo ny tandrify azy ireo izy ireo tao anatin'ireo lalao sy fialamboly samihafa izay hita teto an-drenivohitra. Teo amin'ny toeram-pilanonana Mandindana Antananarivo kosa indray, tamin'ny 7 sasany teo, efa tafiditra tao anatin'ny fankalazana ny faran'ny taona tanteraka ireo mpanotrona sy tompon'andraikitra. Nanana ny toerany teo amin'ny aliny 1 Desambra 2024 ihany koa ireo hira ara-pilazantsara teto Analakely.
Anatran'ireo mpanakantona indray anjara fatratra entina andraisana ny taona vaovao ihany koa ny tarika izay eto amin'ny Espasion du Bypass. Nafana hatrany ny lanonana natao anatin'izany fiandrasana ny taona vaovao 2024 izany. Fitsenanany taona vaovao 2024 izay hatrany dia samy manana ny nankalazana azy ny olona rehetra maro no nisafidy ny tsena izany tany am-piangonana fotoana ny soran'Andriamanitra tamin'ny nahavitana ny taona lasiny. Mikael Ramarola. Endrika iray nandraisan'ny olona sasany ny taona vaovao teto Antananarivo ny vavaka sy ny fiderana an'Andriamanitra fametrahana ny fiainana eo ampelatanan'Andriamanitra. Safidiana manokana ny hoe hamonjy fiangonana rehefa farantaona satria voalohany indrindra aloha hoe kristiana dia manarakarak'izay mba nametraka fonana amin'Andriamanitra tamin'ny zavatra tsy nety rehetra natao tamin'ny taona iny dia mangataka aminazy mba hanana taom-baovao feno fifaliana indray. Farantaona voalohany aloha dia tsara mametraka amin'ny fiainana amin'Andriamanitra sady misaotra an'Andriamanitra satria nitantana nandritra ny 2017 manontolo dia manarak'izay ny ametrahana fiainana amin'Andriamanitra indray mba hitantana ny mandritra ny 2024 manontolo. Tsy nisy intsony ny fandehanana any amin'ny fotoana hafa ankoatra ny fivavahana natao tamin'ny aliny 1 Desambra 2024. Samy nisafidy ny amarina ny taona 2024 ary tsihana ny taona vaovao 2024 any am-piangonana sy any an-trano avokoa izy ireo. Miaraka amin'ny vady aman-janaka to. Rehefa tonga vita zao ny fivavahana eto dia atory angamba fa tsy anao fihetsy fa atory. Honay aloha zany raha vita ny fivavahana dia any an-trano dia amin'ny fianakaviana no mba manao fety kely fotsiny zavatra tsy mana programa be loatra. Ye ho an'ny hafa aloha zany dia mbola hijano eto ry zareo hiaraka ifalifaly satria tsy hoe mpiara-bavaka fotsiny amo fa fianakaviana ray ngeza be ao anatin'ny finoana ihany koa ry zareo. Ho ana manokana moa zany dia nisafidy manokana mihitsy ny fadianina mba ametrahako an'izay taona 2024 izay vao ho avy izay ao am-pelatanan'Andriamanitra. Tsy nomaly ihany io maraina ihany koa nisy ny fiangonana nanao fotoam-pivavahana ny saorana an'Andriamanitra. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina izay tsy heno firy tamin'ny taona 2024 iny nanolotra fiarabana sy firarintsoa ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao taona vaovao izao. Arawary. Ry malagasy namako, misaotra an'Andriamanitra isika nanome tombonandro antsika ka natratrarana izao taona vaovao 2024 izao. Arabaina samy trapamonjena ary nomba pitahina ka indro tratra ity andro anio ity. Koa tolorako ny araba feno firarintsoa
ny tokantrano rehetra tsy ankanavaka samitratra ny asaramanitra. Indro migadona ary itsy taona vaovao 2024 itsy. Taona izay andrandraina hitondra fanantenana. Antenaitsika ihany koa fa itsy taona vaovao itsy dia taona hitondra fahombiazana anehoantsika rehetra tsy ankanavaka ny firaisapo ary indrindra ny firaisan-kiny. Hitondra fahasalamana feno ho an'ny malagasy rehetra manerana nosy ane itsy taona vaovao itsy. Ary indrindra mba ahafahantsika manantanteraka ireo adidy masina rehetra miandry antsika amin'izany taona vaovao izany. Ny faniriako dia mba hirotsaka eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy anie ny fahasoavan'Andriamanitra. Masina loatra ny tanindrazana fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Amin'izao taona vaovao izao hatrany dia nanome sehatra manokana irariana soa ho an'ny mpijery ireo mpiara-miasa akaiky ny Cool TV FM tamin'ny taona 2024 lasa teo. Misy ireo mpisehatra eo amin'ny lafiny politika sosialy sy kolotsaina. Arahoary. Ny tenako moa zany dia mirary soa ho antsika malagasy rehetra, eny anie mba hitondra soa sy fanambinana ho antsika ty taona vaovao ity. Eny anie koa indrindra zany mba ho tanteraka amin'izay ny firariantsika hoe mba hisy zany tany-tandalana izany, mba ho voafehan'ny lalàna ny mpitondra sy ny vahoaka izay ho entiny. Dia any an-tsaina avy hatrany ny fifidianana izay andalo eto amin'ny firenena, fifidianana ny filohan'ny republika. Everiko fa tsy zany andeha ampisarabazana ny malagasy fa kosa isy ny fandaminana ary azadino fa ny fihavanana ny taloha. Isika nosy dia manantena ny 2024 fa isy ny fiankatavana eo amin'ny sa malagasy tsirairay avy. Fantatsika fa taona 2024 dia taona manana ny tantarany eto Madagasikara. Eny amin'ny fifidianana ohatrena mety maromaro izy eo, mety ho ray. Kanefa ny firariana dia mba ho totosatsoma tsara izany fifidianana izany ary maniry ihany koa mba olona izay tena iriditsika vahoaka malagasy no hitondra ndray ny firenentsika amin'ny fifidianana izay ho avy. Miraso indrindra ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra izay mahita izao fahita lavitra izao. Eny ho an'ny mpitondra fanjakana koa dia mba hikatsaka ny rariny sy ny hitsiny sy ny fahamarina hatrany eny reo mpitondra rehetrarehetra ka ty taona ty dia tena ho taona ny fahamarinana sy taona isin'ny mangarahara sy isin'ny fampivoarana tokoa an'ity Madagasikara lanolayitsika ty fa dia mba tena hijery ny vahoaka hatrany reo mpitondra rehetrarehetra ary dia isorana manokana naroa eto amin'ny Cool TV izay nanampy be tokoa ary partenaire tsy nisaraka taminay nandritra izay taona maromaro zay zay mbola antenanay fa dia mbola hitohy samy fiaramiasany. Iroso amin'ny fitiava-tanindrazana satria izany fiarovana zolombelona izany dia fitiava-tanindrazana zany, fitiavana ny namanao, fitiavana ny zanakao, ny reninao, ny raitapo aminao, ny fianakaviana manontolo ka dia okany mba anjaka ny fankatiavana zany manomboka androany tsisy tsony ny lonolony amin'ny ady la politika, amin'ny ady leadership ho filazanay anazy izay tena hoe manjaka isaky ny antoko, ny société civile, ny misehatra rehetra. Engany ka ity taona ity mba hitondra fiadanana, afalimpo ary fahasambarana sy fahombiazana ary fandresena ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny isam-pianakaviana, ho an'ny isam-baravarana, ho an'ny sampandraharaha tsirairay avy ka mba tena hitondra ny fampandrosoana marina ho an'ny vahoaka tsirairay eto amin'ny eto Madagasikara fa mba ho lasan'izay ny raha tsy rehetra ka ho taom-pahasambarana ho taona ahafahany tsirairay miriaria ampiadanana sy ampiraisan-kina tokoa ty taona vaovao 2024 ty ary koa fihavanany olombelona samyny olombelona dia izay no irariana ameny ny fo sy ny saina ary ny fanahintsika rehetrarehetra ka hanenika ny taona vaovao ka mba ahafahantsika hifanantona sy hifandinika mandrakariva fa tsy sanatry hoe ny tsy fitovinana ny fifanoherana kely ka ho lasa lalana makany amin'ny ady sy ny herisetra fa kosa ho teboka ray fiaingana ho amin'ny fifanantonana sy ny fifampiresahana mba hisian'ny fiarah-miasa ao anatin'ny fahamarinana mba ho taona amin'ny fandresena, taona amin'ny fifaliana, taona amin'ny fihavanana ary taona ny isian'ny fahombiazana zao taona vaovao zao. Mirary koa ny Cool TV
mba tena fahita lavitra asitona mpijery be da be zany ary alinan'ny olona fahita lavitra isina fitezana zany satria tena anisan'ny mitaiza ny olona zay akaiky indrindra zany ny fahita lavitra satria tao-pifidianana ka irariana zay rehetra ho lany eny anie mba hitondra antsika ho any amin'ny fahombiazana fa tsy sanatria akory ampahatra fa mba hampanana antsika menakavy eny satria fantatsika fa be deaibe ny valana retina irariana dia irariana mba ho tahakany zany ary betsaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana ny etsiteroa irariana ihany koa fa ty taona 2024 dia lamina tanteraka zany ka hoia hoe manaova ny soa manaova ny tsara dia ny fiainantsika anatantara sotra tomboky lahy makasitraka tomboky vavy rahasoa be da be ho antsika ray tanindrazana rehetra engane mba taona hitondra ny fiovana zay aloha tena irariana fiovanao amin'ny tsara indrindraindrindra dia ho an'ny mozika koa mbola voniny zay hitondra amin'ny tsara kokoa ao aminay rehetrarehetra zao dia miraharosoa antsika rehetrarehetra be da be ny zavatra nitranga tamin'ny lasa rehetra mety tsara mety ratsy fa za mino fa mbola tsara nohozay ny zavatra nitranga ny mavy zay ho antsika menakavy taondray ary anaraka dokavarotra isika melohany anoizantsika ny vaovao zay tanina fa dia ambony ny tany malagasy tsy maharaka fitsaboana noho ny fahalafosany izany eo ihany koa ny ekipe tipan'ireo mpilalao baolina kitra matianina ny sotro ronono tamin'ny taona 17 arivo iny rehefa aveo ary Messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman. Oltia, teleanel tia. Mis de sani mem lai be fona. Nena tunami. Mana ya? Manaraga tele na fela champa de sie. Ont, nena certo que mon terapeuta. Tala kun cer foot. Teteli champi. Sam Blue Line TV taolene san teleanaro chane. Ça d'une option Tino en Blue Line TV am vidiny telo alariary fanatanjahanteny fialamboly sarimihetsika fandaharana ho an'ny fianakaviana vaovao maneran-tany tonga avaingana eny amin'ny mpanjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV, ça fait tsara indrindra. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika ambony ny tany malagasy tsy maharaka fitsaboana eto Madagasikara ny fahalafosan'ny fanafody no isan'ny mahatonga izany raha ny fanazavana azo fampandoavana ny tsirairay latsakempoka no vahaolana hitan'ny fitondram-panjakana manoloana izany miantarandriana efa. Tsy mbola manara-penitra ny resaka fahafahan'ny tsirairay mitsabo eto Madagasikara raha oharina ny firenena hafa. Maro ny malagasy tsy misitraka fitsaboana noho ny fahalafosan'ny fanafody. Ny sehatra tsy miankina no ahitana izany be indrindra raha ny fanazavana. Fa somary sahirana ny malagasy amin'ny fitsaboana. Olona miasa teny na mandohetra izy na tsy mandohetra, zany hoe raha tenentsika amin'ny teny frantsay dia hoe informel et formel, satria zany ankabeazan'ireo olona ireo dia tsy manana fiarovana ara-pahasalamana. Rehefa marary ireo olona ireo dia manao an'izay azony atao arak'izay ahafahany manao azy mba hitsaboana tena.
valomtelopolo isanjaton'ny marary eto amintsika manao fitsaboatena araky ny antotanisa teo anivon'ny ministerany fahasalamana. 17 isanjato manao fitsaboana nentim-paharazana. Mitsabo eny amin'ny tsy miankina ny 20 isanjato. 13 isanjato amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana. Tetika asa mpanjakana amin'ny alalan'ny latsakemboka avy amin'ny vahoaka no vahaolana no totosaina nandritra ny volana maro irosoana amin'ny fidanganan'ny fitsaboana raha tsy aivina. Tsy azo lazaina ho vahaolana maharitra nefa izany ho an'ny vahoaka malagasy. Famerana ny saran'ny fitsaboana saingy amin'ny alalan'ny vola alaina isan-taona amin'ny malagasy tsiraray no anatanterahana izany. Nilaza ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministerany fahasalamana fa ny fitondram-panjakana no andoha io 2,000 ariary isam-bolana io ho an'ny malagasy tsy mahaloa izany. Manao ahoana nefa ny fanaraha-maso ny fanangonana izany sy ny fampiasana ny vola. Eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena kosa indray tontolon'ny kitra ny farany ny taona 17 ho tanisaina aminao ireo kalazalany janona tsy nilalao intsony tamin'ny taona 17 iny izay nahaforona ekipa tipa iray fanadina. Marafitra ekipa iray manontolo ireo mpilalao matianina no nanajanona ny asany tamin'ny taona 17 iny. Eo amin'ny mpiandro tsatokazo Victor Valdes nanomboka niala tao amin'ny Barça tamin'ny taona 17 tsy nahenona feo intsony ity mpilalao ity. Raha ireo kiloba no lalovany kosa indray dia efa nandalo tao Manchester United, Standard de Liège ary Middlesbrough ny lehilahy. Ary nanapa-kevitra hijanona tamin'ny volana aogositra lasa teo amin'ny 17 taonany. Eo amin'ny vodilaharana kosa indray dia eo amin'ny any amin'ny ilany havanana misy ny Philippe Lam izay manana toerana sy efa nanao baolina 10 taona mahery tao amin'ny Bayern de Munich ary tao amin'ny ekipa pirenena allemand. Raha teo amin'ny karrièrany kosa indray dia nanapa-kevitra hijanona izy ary efa tapitra azony daholo ny anaram-boninahitra manomboka tany amin'ny Ligue des Champions ka hatrany amin'ny Coupe du Monde. Teo amin'ny faha-efatra amby 30 taona no nijanona izy ary nanao veloma tamin'ny 20 ny volana May lasa teo. Eo amin'ny vodilarana avony no misy an'ilay Argentin Dimichelis nandalo tao River Plate, Manchester City ary Bayern de Munich. Eo ankilany misy an'ilay Espagnol Arbiola izay vao antso iny 17 tamin'ny ekipa pirenena Espagnol. Eo amin'ny vodilarana avy kosa misy ny Maxwell izay manana Ligue des Champions ray, champion Espagnol 2, iny 4 no championnat frantsay, 3 no championnat italiana ary championnat ny Pays-Bas indroa. Eo amin'ny irakiraka afovoany misy ny Xabi Alonso izay efa nandalo tao amin'ny Real Sociedad, Real de Madrid, Liverpool ary Bayern Munich no namarana ny azy. Teo amin'ny faha-enina amby 30 taonany izy no nanapa-kevitra hijanona ary efa vao antso 17 tamin'ny ekipa pirenena Espagnol. Manampy azy misy an'ilay Anglisy Frank Lampard tany amin'ny championnat américain MLS no namarana ny karierany ary efa vao antso 9 tamin'ny ekipa pirenena Anglisy ary ny volana febroary teo izy no nanao fanambarana hijanona teo amin'ny faha-30 taonany. Tahaka ny Lampard tany Amerika tao New York ihany koa nanajanona ilay Italiana Andrea Pirlo ny karierany raha efa nilalao 20 taona mahery ny lehilahy ary efa nandalo tao amin'ny AC Milan sy Juventus ihany koa izy. Namarana izay irakiraka afovoan'izay misy ny Ricardo Kaká ilay Brésiliana izay efa nandalo tao amin'ny AC Milan tamin'ny taona 2000, nahazo Ballon d'Or izy tamin'ny taona 7 sy 2000 ary efa nandalo ihany koa tao amin'ny Real de Madrid. Eo amin'ny toerana mpanafika misy an'ilay Néerlandais Derkot izay efa vao antso 5 tamin'ny ekipa pirenenany ary tamin'ny volana May izy no nijanona tamin'ny karierany tao amin'ny ekipa ny Feyenoord. Ary farany misy ny Francisco Totti kitan'ny AS Roma izay nilalovany nandritry ny taom-pilalaovana 420 ary efa namam-baolina manodidina ny 50 sy 100 ny lehilahy. Teo amin'ny maharaiky amby 70 taonany izy nijanona tamin'ny volana May lasa teo. Ireo arak'izany ny ekipa tipa izay sotro ronono tamin'ny taona 17 iny.
Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitoy ny fihetsiketsehana nataon'ny vahoaka iraniana manohatra ny fiakaran'ny vidim-piainana any an-toerana nanisy aza ny antsoavina nataon'ny filoham-pirenena Hassan Rouhani. Maheran'ny folo no namony ainy vokatry ny fifandonana araka ny tatitra vojo maika fandina eo amin'ny sary France 24. Mahery ny folo no maty tamin'ny faritra maro tany Iran. Amapolo ny maro no naratra ny alahady ifo alatsinainy teo araka ny tatitra vonjimaika navoaka ny haino aman-jery any an-toerana. Vokatry ny fihetsiketsehana nataon'ny vahoaka noho ny tsy fanekena ny fiakaran'ny vidim-piainana no nahatonga ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana sy ny mponina any an-toerana. Ny tety toerana maro toa ny Teheran ireto farany tamin'ny andro faha-efatra ny siny ny fidinana an-dalambe araka ny miparitaka amin'ny tambazotra an-tseratsera. Nanafika birao-mpanjakana maro, nisy ihany koa ny fandorona trano-mpanjakana sasany. Notapahan'ny fitondram-panjakana manoloana izany ny tambazotra isan-karazany toy ny Telegram, Instagram, fametrahana hafatra sy ny maro hafa. Raha tsy ivona ny tahan'ny tsy fananan'asa, fanjakan'ny kolikoly sy ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny akabeany no toerin'ny vahoaka. Nilaza kosa ny filoham-pirenena iraniana fa tsy tokony hanao hetsika arahana herisetra ny mponina ary isan'ny mahatonga ny herisetra ny tsikera hoy izy. Iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany soava-magnandro dia avelo amin'ny vodaly. La 4G by Telma vous a présenté Nivavao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narainao teo ny fampalalam-bavao niaraka tamin'ny couche molle de la fixe. semaine. Safidy ny option tianao amin'ny Blue Line TV amin'ny vidiny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narainao teo ny fampalalam-bavao niaraka tamin'ny Soka Vitre. Soka Vitre, très sincèrement à votre service.